vita ho atsika rehetra eto tamatafy sy ny manodidina vita tsy teny faharesena fa fanambarana fandresena mezinezina sy fiafarana fa fanombohana tantara vaovao vita an' Jesosy ny zavatra rehetra. Fitombavaka fankalazana ny Paska 2024 miaraka amin'ny pasteur Jiva Rakotoson Mivady sy ireo mpiara miasa aminy. Vita aladin'ny Paska fa 20 volana Aprily ny tapa-maraina fidirana voalohany amin'ny fitora sasany ary ny faharoa amin'ny folora fankalazana ny Paska. Amin'ny telora tolakandro kosa dia fitoam-pasoavana lehibe vita famonjena fanafana fanasitranana ny toerana Tranimanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beril Rose. Raha tsy hitanao ny toerana dia azonao ataony miantso ny 038 30 101 04. Tsy anavahana na iza tsy misy vidipidi. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hatrany ho atsika tsirairay avy izay mpanaraka an'izao fandaharana izao amin'ny fahitalavitra sy amin'ny onjam-peo ary ihany koa amin'ny tambazotra serasera. Ny mpanomponao Jiva Rakotoson no miaraka aminao indray amin'izao fotoana mahafinaritra izay anarahanao ny fandaharana izao. Andetsika relasianabavy hiaraka ilona indray ao anatin'ny hafatra, hiaraka ilona indray ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mba hampisy fivampiainana indray amintsika tsirairay avy. Andetsika relasianabavy hiaraka hivavaka amin'ny voninahitra n'Andriamanitra alohan'ny hidirantsika. Misaotra anao indray zay Andriamanitra ray tsy toa, le Andriamanitra mpanafaka, le Andriamanitra mpamonjy, le Andriamanitra tianay. Misaotra anao indray zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anateranay ny fisaorana eo anatrehanao satria ny teninao dia manambara hoe misaora ny zavadrehetra ary aza misy adinoana ny fitahiana rehetra. Midiky zany relasianabavy fa midiky zany Andriamanitra ray fa na tsara na ny zavatra tsara na ny zavatra ratsy dia tokony isaorana foana. Andriamanitra mety ratsy ny fahitanay an'le zavatra mitranga nefa kosa enao no manana hevitra heverana anay. Mety ratsy aminay fiadanana ny hafarany zany. Mindro zay Andriamanitra fa enao dia tsy hitondranay any amin'ny lalan-diso zany na oviana na oviana. Anio ary Andriamanitra rehefa hiasa ny fanahinao masina dia aoka hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ravina malala ao mitompo manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anareo ankohonana sy tokantrano izay mampandroso anay amin'izao ora sy fotoana izao. Zany fiadanana zany ane hitoetra mandrakariva ao anatin'ny tokantranonao. Ravina malala ao mitompo fankalazana amin'ny Paska, herinandro fandresena ho atsika ity herinandro ity. Ny alahady zao dia manana fitombavaka goavantsika, fitombavaka zay tsy mitovy amin'ny fitombavaka natrehanao isaky ny alahady hatramin'izay fa fitombavaka miavaka. Ny antony dia satria fankalazana ny Paska io fotoana io, fankalazana amin'ny Paska. Ny Paska relasianabavy dia tsy famaranana tantara fa fiatombohana tantara vaovao. Aveko ny Paska relasianabavy dia tsy famaranana, tsy hoe tapitra hatreo fa fiatombohana tantara vaovao miaraka amin'ny Andriamanitra. Ny tena marina ny Paska dia tsy faharesena fa ny Paska dia fandresena ho atsika tsirairay avy zanak'Andriamanitra. Aveko ny Paska dia tsy faharesena fa fandresena ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra manerana izao tontolo izao, ho an'ny kristiana rehetra manerana ny izao tontolo izao. Ndetsika rijery tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra ho jerentsika any amin'ny Exodosy 2:20. Exodosy 2:20. Ny tena marina ny soramandry ao amin'ny Exodosy 2:20 no vakitsika. Ny soramandry, ny atao hoe soramandry dia le titre, le sous-titre kely eny ambony eny. Exodosy 2:20 ny soramandry no vakitsika. Dia rehefa vita zay dia ho vakitsika ny any amin'ny 50 sy ny 150, zany hoe any amin'ny farany ity chapitre anankiray ity. Hoy le soramandry amin'ny anaran'i Jesosy relasianabavy, ny Paska sy ny loza fahafolo izay nafaty ny lamatoa rehetra tao Egipta. Ny Paska sy ny loza fahafolo izay nafaty ny lamatoa rehetra tao
Egypta. Ny andininy fa 10 sy ny faraiky amin'ny 10, ny andininy fa 10 sy ny faraiky amin'ny 10 de mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe de nataony zanak'Israely rehetra izany araka izay nandidiny Jehovah Mosesy sy Arona no nataony. Ary tamin'izany andro zany indrindra no nitondrany Jehovah ny zanak'Israely nivoaka tany amin'ny tany Egypta araky ny antokony. Averintsika ary le izy. Exodus 2:12 ny andininy fa 10 sy ny faraiky amin'ny 10. De nataony zanak'Israely rehetra izany araka izay nandidiny Jehovah Mosesy sy Arona no nataony. Ary tamin'izany andro zany indrindra no nitondrany Jehovah ny zanak'Israely nivoaka tany amin'ny tany Egypta araky ny antokony. Raha lasiana bavy ny Pasika ny tena marina araka nambarako teo de tsy faharesena fa fandresena, tsy famaranana tantara fa fiandohana na hoe fanombohana tantara miaraka amin'Andriamanitra. Hiditra kely tsika ao anatin'ity tantarany zanak'Israely ty, satria ny Pasika voalohany de tamin'ny fotoana ny siny sy natongavany loza fafolo farany tao amin'ny tany Egypta. Io ny sin'ny Pasika voalohany. Marobe ireo olona zay manana ny fandraisany an'izany hoe Pasika izany. Ao no milaza hoe ny Pasika de namonona ny Jesosy Kristy na nanombona azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ao ndray ireo milaza hoe ny Pasika de nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny andro fahatelo, le nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ao ndray ireo milaza hoe ny Pasika de andro. Ao ndray moa hoan'ireo zay tena tsy malala mihitsy de milaza hoe ny Pasika de fety fanaovana fety, ny Pasika de fitsangatsanganana, ny Pasika de firaviravona fisotroana zava-pisotro mamamo, ny Pasika de famonoana akoho, famonoana vorona, ny Pasika de andro fijerevana spectacle, ny fanaovana akanjo tsara indrindra, de ny Pasika de fandehanana any am-bôro atsika ty Tomasina, fandehanana any Miami. Zany ny hevitry ny olona maro isan-karazany. Ny tena marina raha lasiana bavy de zao, ny Pasika de tsy andro aloha voalohany indrindra. Amin'ny dikateny fotra moa ny Pasika de hoe Pasha. Ny tena marina de ny Pasika de lay zanak'ondro no vonoina. Ny Pasika tsy le rahan'i Kristy, fa ny Pasika de le zanak'ondry no vonoina. Raha tsaronao de zao ny zavatra nitranga. Miainga teo daholo ireo karazana loza rehetra. Miainga teo daholo. Nanao démonstration i Mosesy tamin'ny alalan'ny tehana. Ny tehana mba hatonga ny i Farao mba ino ny falebiazan'i Jehovah Andriamanitra de amoaka ny zanak'Israely amin'ny fanandevozan'ny Farao na amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina. Nanao démonstration i Mosesy sy Arona, namoaka ny tehana izy, de rehefa niraisy ny tehana de natsipiny nanoloana ny Farao de nivadika bibilava. Nanodidina ny Farao teo moa ireo pisikity sy ombiasin'ny Farao. Ny zavatra nitranga de zao, ino koa fa mba nanao démonstration koa ireo ombiasy, zany hoe ireo mpanompon'ny Satana. Nivadika bibilava ihany koa ireo tehana zay noentin'ireo ombiasy, zany hoe nanisy bibilava ihany koa izy teo amin'ny lohan'ny Farao, ohatrany te hiteny ny ombiasy hoe zavatra mbola vitatsika zany. Na ny tena marina ohatrany te hiteny ny Satana hoe zavatra tsisy dikany zany. Ny Andriamanitra ny Israely tsy Andriamanitra tsy lehibe noho ny Andriamanitra ny Egyptianina. De ny zavatra nitranga nefa de nohaniny le bibilava, le menarana ny Mosesy, ny menarana kely zay napotra ny ombiasin'ny Farao. Fa mbola tsy nampivadika ny Farao any zany. Mbola niziriziry tamin'ny heviny any izy hoe za tsy hamototra ny zanak'Israely zany, fa ny zanak'Israely de ho andevozina mandrakizay. Za tsy hamototra ny zanak'Israely zany, fa ny zanak'Israely de ho andevozinay. Tsy hamoaka ny zanak'Israely zany zay, fa ny zanak'Israely de ho ampiasanay mandrakizay, ary ho andevozinay mandrakizay. Miainga indray ny loza manaraka, ny ranon'ny ovara, ny moka marobe, ny sahona marobe, anankifolo nisan'ny loza tao Egypta. Hainao tsara angamba zany tantara zany. Fa zao kosa raha lasiana bavy,
ity tsy na Farao any Farao. Maro be ny Farao nefa mifandimby teo fa tsy namoditra ny zanak'Israely. Ary ty Farao farany ty, le Farao le tena mafilo indrindra, le tena mafatika indrindra, le tena ratsy fisainana indrindra, ary le tena Farao le tena mizingizina amin'ny heviny. Fa zao, ty tsy na Farao any Farao. Ny loza fafolo. Araka nambarany tany amin'ny Soramandry hoe ny Paska sy ny loza fafolo izay nafatiny lamatoa rehetra tao Egypta. Ny loza fafolo de namonona ny lamatoa rehetra tao Egypta. Ny lamatoa eny fa nahatramin'ny biby ary, ka lamatoa io biby io te novonoina zany. Novonoina daola ny lamatoa rehetra tao Egypta. Ny zavatra nitranga de zao galasiana bavy. Ny tao anatin'izay tantara zay de nomen'Andriamanitra tagidalana ny zanak'Israely mba hatonga ny zanak'Israely tsy ho tratran'le fanahy fandringanana, mba tsy ho tratran'le fanahy fahafatesana, natonga ny zanak'Israely mba tsy maty ireo lamatoa ny zanak'Israely rehetrarehetra. De ny metagidalana izy de inona ny tagidalana? Naseny novonoina ny zanak'ondry. Mamonoana reo izy zanak'ondry. De zao ny raha ny zanak'ondry iny ataovy eo tolanam-baravagana, ataovy eo tokonam-baravagana. Iny ny Paska voalohany. Ny tena marina le Paska tsy le raha fa niaraka tamin'le Paska daholo zany. Fa le Paska ny tena marina de le zanak'ondry novonoina. Le varavagana tsy nety nisokatra hatramin'izay teo amin'ny fiainanao. Le aretina tsy nety sitrana hatramin'izay teo amin'ny fiainanao. De zao noho ny fahafatesan'le zanak'ondry sy le raha zay natao teo atokona am-baravagana, nanomboka tamin'iny le zanak'ondry maty iny mihitsiny, iny no nanokatra varavagana ho an'ny zanak'Israely. Ary rehefa nisokatra ny varavagana de nisy tanjona tao rehefa nisokatra ny varavagana de ny tanjona tao afaka tao Egypta ny zanak'Israely. Ny tanjona de tsy maintsy hoe tany Kanana, tany tondra-dronosy tantely, zany hoe tany makany amin'ny afaka tao Egypta, zany hoe afaka tao anatin'le problème. De ny tanjona any amin'ny fitahina mananamby andro. Zay no miandry anao ny alahady zao, ny herin'ny fahafatesan'ny zanak'ondry, ny hery tao ambadiky ny hazo fijaliana, ny hery tao ambadiky ny namonoana an Jesosy Kristy, ny hery le nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty. Le iny hery iny no anokatra an'ireo lalana zay tsy mety nisokatra hatramin'izay teo amin'ny fiainanao. Iny hery iny no anasitrana an'le aretina zay tsy nety sitrana hatramin'izay teo amin'ny fiainanao. Iny hery iny no androtsaka an'ireo fahasoavana hatramin'izay zay mety hoe niazoazo teny amin'ny tontolo ara-panahy teny teo amin'ny fiainanao. Avery koa any teo daholo ireo loza rehetra, loza sivy, fa teo amin'ny loza fafolo no tsy nafarao an'ny Farao. Teo ny tsy nafarao an'ny Farao. Nahazo ny zanak'Israely ane de miasa maraina de mody ny hariva nefa tsy mandray karama. Inona ny karama ambaresany? Sakafo kely zara fa sakafo, tongolo sy ny zavatra madinidinika zay sisa-sisan'ny Egyptianina tany, zay zavatra tsy ilain'ny Egyptianina, reny no omena, reny no nomena ny zanak'Israely. De ty koa ny zavatra tena nafinaritra ty. Rehefa nanaiky Farao namoditra ny zanak'Israely, de mbola nomeny any zanak'Israely rehetra ireo volamena, ireo zavatra sarobidin'ny Egyptianina rehetra noentiny zanak'Israely nivoaka tao Egypta. Manambara sady manonona teny hoe anio tapa-kevitra ianao andeha hamonjy fotoana ny alahady zao, ary ankalaza ny Paska isika ny alahady zao. De ao anatin'izany fankalazana ny Paska zany andray ny heriny namonona ny zanak'ondry ianao, na heriny namonona ny Jesosy Kristy, le Paska ho atsika, satria voavony Kristy araka ny ambarany any amin'ny Korintiana voalohany 5:7 any amin'ny tapany farany, voavony Kristy Paska ho atsika. Zany hoe Kristy mihitsy le Paska ho atsika. De zao tapa-kevitra ianao amonjy an'io fotoam-bavaka io ianao. Le varavagana tsy nety nisokatra hatramin'izay isokatra, le passeport tsy mety vita, tsy mety azonao ho azonao am'izay, le visa tsy mety azonao ho azonao am'izay. De zao le arena niafina nangalariny devoly rehetrarehetra hatramin'izay nefa tokony anjaranao ho averiny devoly any aminao.
tahaka nataony Egyptianina. Reo volamena ny zanak'Israely rehetra, reo volamena ny Egyptianina rehetra ihany koa de nomeny any zanak'Israely daholo zany, de tafavoaka tao anatin'ny fanandevozana izy reo. Ny fotoanantsika Galasaina Bavy ny Alahady zao. Misy fidirana intelotsika fankalazana amin'ny Paska, ary mariako fa mbola misy fandraisana fanasan'ny tompo amin'io fotoana io. Isy firaisana latabatra amin'ny tompo avery koa any, fa ny fandraisana fanasan'ny tompo de etsika ara-panagoavana zay mety atonga atsika sy ianao andray fanasitranana, tsy hoe mety fa tena andray fanasitranana, satria hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jona 4 hoe ny nofoko izy ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro. Zay mihinana nofoko sy misotro ny rako izy de andray fiainana mandrakizay ao anatiny, andray fiainana ianao. Iny fiainana iny hitondra fahavelomana ao anatinao, hitondra fahavelomana am'izay ataonao rehetrarehetra. Amin'ny fotoana mihinana nofony Kristy sy misotro ny rany isika sy ianao amin'io fotoana io, le tsenanao zay efa nambara fa efa hoe ho faty, iverina ho velona indray. Ny société anao na ny entreprise nao efa neritreretinao ho faty, iverina ho velona indray. Na inona na ianao ary mety mieritreritra ny tenanao ho faty, ho velona indray ianao. Tongava amina zany de zao io fotoana io de tsy fotoana fotsiny hoe tsy fotoana intsony hoe ho avy sa tsy ho avy. Raha mitoerana misy anao tsy izay intsony, fa mitoerana misy anao de fa hoe tokony hoe firy ny olona ho tompoko hoentiko amin'io fotoam-bavaka io. Iza ny fianakaviana na namana ho taoma hoentina monja an'io fotoam-bavaka io. Efa tsy fotoana intsony zao hoe ho avy sa tsy ho avy, fa zao fotoana zao hitaomana olona mba hisitraka an'izany herin'ny Paska zany koa. Galasaina Bavy mino fa nahery anao tao anatin'izany afatra zany raha tsy hitanao le toerana hoe anao tena malina be anazy zany fa za te andeha hamonjy an'izany fotoam-bavaka zany, de fidirana voalohany amin'ny 7 ora sasany, ny faharoa amin'ny 10 ary ny tolakandro amin'ny 3 ora tolakandro. Etsika ara-panahy mahery vaika, vavaka sy fanafahana mahery vaika, ary fandresena n'ireo karazana fanahy mamatitra rehetra, de ireo fanahy tahaka ny fanahy Farao na fanahy zay moa no hoetsotsika anazy fa tsy fiteny zany fa amotehana n'ireo karazana fanahy manandevo rehetrarehetra, ary ivavaka ho an'ny marakitsika amin'io fotoana io, ivavaka ho an'ireo manana problème, ireo problème tsy mety resy, ireo olana tsy mety resy hatramin'izay ivavakantsika Galasaina Bavy. Raha tsy hitanao le toerana de ao Tanambao 5 ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tanambao 5 ambadiky ny EPP Beryl Rose. Mariako fa fotoana zay tsy hanavahana anaram-piangonana io. Raha hoe ianao hoe zay mivavaka ohatr'izao fotry ny malinanay zany loha hevitra zany de ho avy zay tsy hanavahana anaram-piangonana, ary aiza matahotra fa tsy teny zay hoe tsy maintsy mijanonao rehefa vita ny fotoam-bavaka, tsy teny an'izany zay, tsy hanao an'izany zay. Tsy hanavahana anaram-piangonana, na fikambanana inona na fikambanana kristianina inona misy anao de tonga soa ianao amin'io fotoana io de tsy hanavahana lokom-bolokoditra ihany koa, tsy hanavahana fiaviana indrindrindrindra, satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zay manantona de tsy mba ho laviko, ka iza moa zay ny andahanao, tsy hanavahana an'izan'izy io. Raha tsy hitanao le toerana de azonao atao ny antso ny laga-tariby zay efa misoratra amin'ny fahitalavitra anao na azonao atao ny antso ho an'ny mpieny onjam-peo ny 038 30 101 04 038 30 101 04. Zay ny fotoana niaraka taminao teto ny mpanomponao Njiva Rakotoson niaraka taminao teto manantena ny ona aminao manome fotoananao ho an'ny manaraka indray. Tahin'Andriamanitra tompoko. Vita ho atsika rehetra eto Tamatavy sy ny manodidina, vita tsy teny faharesena fa fanambarana fandresena mezinezina, sy fiafarana fa fanombohana tantara vaovao. Vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Fotoam-bavaka fankalazana ny Paska 2024 miaraka amin'ny pasteur Njiva Rakotoson Mivady sy ireo mpiara miasa aminy. Vita alahady ny Paska fa 20 ny volana Aprily, ny tapa-maraina vidirana voalohany amin'ny 7 ora sasany ary ny faharoa amin'ny 10 ora fankalazana ny Paska. Amin'ny 3 ora tolakandro kosa de fotoam-pasoavana lehibe. Vita famonjena, fanafana, fanasitranana. Ny toerana Tranimanga, Tanambao 5 ao ambadiky ny EPP Beryl Rose.
14. Raha tsy hitanao le toerana dia azonao ataony miantsony 038 30 101 04. Tsy hanavahana na iza tsy misy vidim-pidirana.